enty ilay mpanompo tsy mahasoa irahan'Andriamanitra anafatra ny fiangonany amin'ity andro voalohany amin'ny taona 2020 ity ary hitsinjovany izay lalaka izorantsika mandritry ny taona vaovao. Hampitomboin'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Izy lay andriany fiadanana, lay Andriamanitra mahery, lay tompony fahefana ary an-danitra sy ety an-tany. Amen. Ny afatra ho antsika somary sitonina fa efa manan-kevitra mazava amin'ny fototra iangiana lay teny nofidinay amin'izao fahadimy amin'ny roapolo taona izao ka zaraiko amin'ny fiangonana ny fototra sy ny antony fidianana azy. Jesu Kristy tena maty raha tsy tadidinareo ny manaverimberitsika ombenimena any anaty gazety zay ionatsika dia mamerimberina Jesu Kristy tompoko sy Andriamanitra. Ary efa namaky ny Isaia 1:7 sika, namaky ny asan'ny apôstôly 2:20, mamaky ny Lioka 2:7, ny fototra milafitra ao ambany dia hoe mpanompoko ianao. Zaho zany manaiky, isika miara manaiky an'ilay Andriamanitra tompontsika sy Andriamanitsika, fa izy miantso antsika ho mpanompony. Dia raha vety amiko ilay teny efa mazava io, efa nifidy aho, efa resy lahatra aho hoe izy no tompoko sy Andriamanitra. Mino aho fa tsy dia izaho no tokony anazava sy ilaza amin'ny fiangonana hoe tahaka izao intsony momba n'izany fiainako nantsoin'Andriamanitra ho mpitandrina izany. Azo heverina fa fantatry ny fiangonana zany tantara zany, tsy izay no iverenako. Fa ilay fiantson'Andriamanitra, Isaia 1:7, asan'ny apôstôly 2:20, Lioka 2:7, lay tenin'Andriamanitra manondro ahy, manondro anao ho mpanompony. Zaho mino sy resy lahatra fa isika rehetra dia samy manontena ho mpanompon'Andriamanitra. Ka raha izay tenin'Andriamanitra niantso antsika ho mpanompony izay ho zaraina amintsika, entsika manakivaky ty taona vaovao tya everitro. Mino aho fa ho tena sahaza hoe tsika manompo an'Andriamanitra ny afatra. Eo tetezitsika re teny anankitelo aza matahotra ianao 10 minitra ihany ahy hijanona amin'ny Isaia, 10 minitra ihany ahy hijanona amin'ny asan'ny apôstôly, 10 minitra ihany hijanona amin'ny Lioka 2:20. Ny Isaia 1:7 dia fanomezana totomen'Andriamanitra. Raha nantsiny ny mpanompony aho taotahotro, indrindra tahotro tsy ahefa zay niantsony ahy, tahotro tsy ho ampy ery ho entiko hanompo an'Andriamanitra. Izy nametoko hoe aza matahotra ianao ary aza mierikerika foana. Io Isaia 1:7 io zava-drainy fiangonany. Rehefa miresaka any izy miresadresaka momba mampanompo an'Andriamanitra any aintsenjery io zany Isaia 1:7 zany. Aza matahotra ianao, aza mierikerika foana ianao, fa izaho n'Andriamanitra ao momba anao aho. Raha misy hiady aminao dia tsy ahita homenatra izy. Io fanomezana toky ataon'Andriamanitra amintsika mpanompony io, sika ho iaho. Satria na izaho na ianareo dia samy nantsiny ho mpanompony. Ahitsika io ampahasahiny zay norazainy fotodalana Ezekema hoe mitovy avokoa ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra.
zao ny fomba antsika azy antsoiny tompo-mpanompony sika mitovy sika zany fa ny andraikitra sahaniny tsirairay ohatra tsy ho vita koa izaho ranjakavola ny oflohany sekoly alahady manana maizy azy zany andraiky zany olo zany eo amin'ny andraikiny tsy mitovy zahay am'izany andraikitra zany zaho mpitandra izy président tsy ho vitako zaho ny oflohany sampana fifoazana tsy vitako zany manana maizy azy zany filohany zany sampany zany tsy mitovy zahay manana ny azy izy atreny anatren'Andriamanitra fa nitovina dia samy mpanompon'Andriamanitra zahay enganie hitovy fiteny akio rehefa avy eo isan'ilay liokadoka fitambin'ny folo hoe fa mpanompo tsy mahasoa zahay io a fanetretena ampianarin'ny tompo amin'izay manao ny raharaany izy manome toko fa hombatsika izy manome toko fa hiaraka amintsika hiaro atsika amin'ny fiteniny dia hoe izy manome ny zavatra rehetra ilaina amin'izany anontona azy zany avy amin'ny tompo tolo zany zavatra rehetra matovy vitanao ny andraikitra ao président zao na vitanao vitako ny andraikitra mampitandrina tsy avy amiko zany fa avy amin'ny tompo ka tena rary ny sitsiny raha ampianarin'ny tompo hiteny toy izany mandrakariva hoe mpanompo tsy mahasoa izahay fa io a amin'ny maha-olona atsika zany ny sisiana amin'ireny fifidianana ireny mba ho voafidy hoe za filoha za président attention a fa misy ady be ohatra mba voafidy ianao ampianarina hoe mpanompotsy mahasoa nenenao président nenenao paster misy fianarana famolahan-tena misy fianarana fandavan-tena sanatria inona dia mambolana tia mitompo esolona amin'izany hoe mpanompo tsy mahasoa zay frère ana fizahozahoana dia ilaza hoe le fitenina fa iny ndraiky izy fanareo tsy filazanzany tsy mipety je suis be ao ambadiko ao amponitsy raray voafidy ao amin'izay andraikitra nandify azy avy miady amin'izany fananatoerany zany dia isaky izay mihetsika ianao isaky izay anambaro ianao isaky izay ilaza momba ny fanomponany tsy ny tompo ianao dia hoainao lazaina foana ny hoe mpanompo tsy mahasoa zany fianarana io vao manombotsika zao 1er janvier androany tsy voalaza androany dao zay fianarana tokony atao momba n'izany fa mandritry ny taona hianarantsika zany mahereza raha lasana vavy hianaro zany lalana hitondrany toko atsika hoe hanaikiko mpanompo tsy mahasoa fa io mpanompo io dia irahan'Andriamanitra tahaka niny fanenany tamin'ny Saoly tamin'ny Paoly averiko fanondroany ho fanomboa-tolo tsy hoe niovanarana akory Paoly raha tonga misy Saoly raha tonga Paoly fa henonareo tsara tamin'ny namakitsy azy teo tao iverenana mba ho marina zany fanazavantsika zany asan'ny apôstôly toko fa 1 ny 440 hoe ary rehefa lavo tamin'ny tany zay rehetra dia nandre feo ny laza tamiko aho nanao tamin'ny teny hebreo hoe Saoly Saoly nahoana ianao ny manenjika aho anaran'ny Paoly amin'ny fiteny hebreo zany hoe Saoly fa rehefa hotononona amin'ny anarany maha-romanina amin'ny teny grika azy izy atorina dia nahoana ianareo ny say managaga olona tsy voatsara hoy ny apôstôly
nefa zato hoe romanina tahaka anareo niororo mihitsy zay tsara azy romanina hoana izy fa amaromanina azy rehefa tononina zany anarana Saül amin'ny teny hébreu zany dia Paul vita famonona azy i Paul anarany rehefa amin'ny teny grika ka tsy niova anarany io fa amin'ny fiteny fotsiny dia lasa miova ohatra ny hoe Jesus amin'ny teny anglisy tsy niova anarana akory Jesoa raha nataontsika hoe Jesoa hoe amin'ny teny hébreu hoe Yeshua dia lazain'izany hoe zany tena anarany mariny zany tena anarany amin'ny teny hébreu fa amin'ny teny malagasy dia Jesoa fa tsy hoe niova anarana na hoe nisolonareo Andriamanitra hafa ny Andriamanitra atsika tsia fa le fiteny fotsiny no niova dia lasa niova dia anarana parenthèse zany fa tsy zany akory nytoritentsika tsy ao anatin'izay 10 minitra sao dia misy chronométré zay fa ao amin'io ka tompo vita amin'ny asany apôstôly fa ena amby roapolo nifanena tamin'ny tompo i Saul hébreu nahoana ianao no manentsika azy dia nilazany tompo mission zay mission ny fiangonana mission zay natsiarika anao mpanompon'Andriamanitra amin'izay tandrify avy amin'ilay hoe mpanompo daholo sika rehetra natsin'Andriamanitra ho mpanompony fa samy manana zay andraikitra ny antsinantsika avy dia ndao vakina le mission io amin'ny asany apôstôly tompo ena amby roapolo io fa mila fantatry ny fiangonana zany mission an'izany marina fa i Saul nytenena tompo mivantana fa zay andraisy anaraka ny fampianarany apôstôly fa isika dia fiangonana apôstôlika sa tsy marina zany rehefa reka finonatsika protestante zany manaraka ny fampianarany apôstôly sika dia hoe Jesoa manomboka amin'ny andininy fa 5:10 dia hoy izaho iza moa ianao tompo ary hoy ny tompo zaho no Jesoa zay enjenao fa mitsanganaka mihitsy roa mitombotrao fa izao misehoko taminao la mission dia ny hanendy anao mpanompoko sy ho vavolombelona amin'izay efa nahitanao ahy sy zay nisehoko aminao amonjy anao amin'ny olon'ny Israely sy ny jetilisa zay anyrako anao ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava hialany amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba hahazony fa mialany keloka solova eo amin'izay nao masina noho ny finonana io ny mission anirany tompo zay manaiky sy resy lahatra fanatsian'Andriamanitra ho mpanompony azo antoko aloha zany fa miaro anao ny tompo amin'izay anirany anao voalaza io zany toto ho an'izay anompo an'Andriamanitra zany tena arovan'Andriamanitra ianao aefanao iny etsony ianao dia arovany ianao fa misy andraikitra makadiry ampialany olona amin'ny maizina ho amin'ny mazava hiala amin'ny fahamaizinan'ny sain'ny olona tsy tamin'ny saina zany hoe inona dolo zany fahamaizinan-tsaina manjon'ny olona zany dia rehefa misy mitranga ny hoe mpamaizi-tsaina koa zany raha olona hoy ny fitentsika ny andavanandro hoe inona zany fahamaizinan-tsaina manjon'ny olona zany mandritry ny taona dia ho fantatrao eny zany dia hitanao aseho tomponao maizi-tsainy dia andraikitrao zany an'iny hitaonan'iny hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava misy maizim-polo ohatra ny fonja mihitsy no fony dia ho fantatrao mandritry ny taona hoe manao zany fony olona anjakan'ny aiziny zany dia andraikitsao irahan'ny tompo amin'ny mampanompony ianao ny anara azy amin'izany aiziny fony zany ho amin'ny mazava teboka telo mandritry ny taona sika hianatra an'izay indray aniran'ny tompo anao hiala angala hitaomana ny olona hitonana ny olona adresena lahatra ny olona hiala amin'ny maizina ao ihany koa hialany amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra ampahafantariny tompo anao eny mandritry ny taona eny zay zavatra manjon'ny olona atao Satana iny afato Satana
samy belony Satana ataony fitaovana ho hitanao iny mandritra ny taona iny dia iny eny tsy hoe tondrina ino manaiko fitaovan'Andriamanitra fitaovan'ny diavoly tsy zany fitafandomina azy fa ny andraiky sao dia ny hanala azy eo amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra. La mission de l'église omeny tompo azy dia zao lazaina amin'ny apôstôly Paoly ary ampitainy apôstôly amin'ny fiangonan'izao mahereza raha sanavavy hiatrika ty taony ity amin'izany iraka mpanaovan'Andriamanitra atsika hiantohany kosa izay afatsika mahatanteraka izany ho voninahitry ny anarany. Farany ato amin'io isika eo indrindra isika zao hoe ny firazana ankizy amin'izao fotoana hoe mba avakika aminao hiverenana vakina nge elioka teo dia ny fafitoko hatramin'ny fahafolo andeha ferikely raha iotra ray minitra na roa minitra eo mety 10 minitra mba lazaiko teo dia ny fafito ary iza moa aminareo miny tompo no manana mpanompo miasa tany na miandro iondry azonao tanysaina io a mety tsy miasa tany mety tsy miandro iondry mety hina le mahampanompo azy ao iza moa no manana mpanompo miasa tany miandro iondry ka raha tonga avy any an-tsaha lay mpanompo dia hanao aminy hoe afisaingana ka mipetraha hina le mpanompo zany itenenana io a anao azany hoe patron vidy Jesosy hoe tonga zany le mpanompo zany fa trotraka avy miasa tany avy miandron'omby fa dia davy dia miteny le patron hoe mipetraha hinany ianao zany ve ataony izy izy tiako azo nareo le toetsaina amin'ny mahampanompo a mba tsy mitady ao ajaina be ianao mitady zany asandrasandratra mihitsy ianao fa zany no ilainao zany hiry ianarantsika io e dia valiny tompo le izy fa tsy laza aminy kosa hoe va izy le mpanompo zany itenenana io a izy efa trotraka avy tany amin'ny asa tany sy ny rehetrarehetra tany a dia izy ndray mbola itenenana hoe manamboara zay sakafoko raha se misy kiny anao ka manompo ahy mandrapinako sisy toko rehefa vity zany vao mahazo tu as la permission mahazo mihinana sy misotro amin'izay ianao le patron zany io miteny amin'ny mpanompony hoe tanaloako azy zay mpanisosotro io dia andraseo aloha hihinana sy misotro ianao hoe vavy miasa talia dia ola io patron ary tsy azonao maikamaikaina mba malakolako mo patron tsy azonao ataon'izany fa dia eo izy mihinana eo raha mbola misy ilaina mbola tabatra dia miteny izy hoe alaivo le divayatsy alaivo le zao ataovan'izao ary fa vita zany voky patron zay ianao vao mahazo permission hihinana sy misotro izy ao ty patron ty fa raha tsy fanakosa ny patron zany ho ianao izy le patron tokoiny raha isika no miresaka hoe isika fa no izy atopitsika fa misy zanako tsara fanana reo makarana zafady safady zany avy vokatry le mahampanompo zany tsy mahazo mihinana na misotro ianao aloha raha tsy efa voky patron
ka anjaranao ny mifidy iza ny toeranao fidinao ho toerana ny amin'ny patron ve ho topoina sa inona ny nitsonanao dia tsy haiko hoe samy manana ny fahafantarany azy io a ny olona raha tonga ty izy mieritreritra azy ko patron izy tonga io attention zany mahatonga azy be kiana be aminao io o misy kely fotsiny hitany ataonao dia ka ty izy maka toerany patron ka mianatra sika mandritra ny 1er janvier androany anao safidy voalohany aloha hoe za dia ho mpanompon'Andriamanitra dia ataoko tolo zay tokony atao rehetra mba ho voky ny tompo notre grand patron c'est le Seigneur zay ataoko rehetra amin'ny fiazaka zatro tontotoko rehetra dia ataoko ho an'le grand patron izy no mahafantatra azy lay mpanompony amin'izay ilaiko rehetra afako manao zany fanompoko zany a izy no manome hery azy afako mahefa zany fanompoko azy zany ho an'ny rehetra afaka nivavaka maly raiky amin'ny 3 décembre somary nampanotany tenany sasany eo mpanomboan'ny fianarana hoe ono aby dada inona nitirany zany rehetrarehetra zany amin'ny 31 décembre raha tsy efa nivadika ny raharaha rehefa aveo hoe ka ianao io zany dia zay vo azo ay ho anakaikolo izy fa tsy ho azy rery kay zay vo azo izy fa ianao zany a dia tokony fidiny maha ho mpanompon'Andriamanitra anao dia ataovy zay tratry ny herinao tratry ny sainao tratry ny fitiavanao a zaka ny finonao anomponao le patron atsika Jésus Kristy dia faranao trany zay nataonao rehetra hoe tompo io andiny fahafolo io mpanompo tsy mahasolo ihany zay ka zay tokony ho nataonay ihany no efa nataonay mianatra teny malagasy kely na dy zany ara fa misy fiteny malagasy tsara fa fitetraka mihitsy hoe zay tokony ho nataonay zay hoe tsara zany rehefa mamaky ana inona zany tokony ho raha ho dia makaizy zany ho avy nefa izy to efa lasa satria fiteny malagasy tsy azo tsoio ny tokony dia tsy maintsy arahiny haintso foana trany ninona teny manaraka ao a haintso foana trany tokony ho za tsy malagasy zao fa za malagasy dia mba mianatra zany fomba fiteny-drazako zany aho dia mpianariko ny fiangonana zany hoe zay ny fiteny azy raha ty zay ny fanoratra azy a tokony ho ina le ho natao efa laso io zany bilan maly inona dao ny efa natao dia any anao no mahatsapa hoe ary misy tsy vita any anao no mahatsapa hoe ty ataon'izao io zany ny ataon'ny sasany rehefa vita ny bilan ataony suivi aiza atao ny zavatra rehetra dia rehefa aveo manomana an'izay a mba hahafahana malavorary tsara zay tsy nitompo anao ataonao raha antsika mamaky ny Filipiana 3 marana n'izao fampianaran'izao a niezaka mihitsy aho lamina mazava mba hoentinao miatrika ny taona zao fianarantsika androany zao a fa malaza ho malaky fiteny a rehefa mitoro teny dia tsy azo mihitsy ny sasan'izy ny olona
kanja mafana fo loatra ianao izy ny sasany a dia lasa feno be ny fonao dia tsy tratratsy noteny olazaina inina Filipiana toko fahatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo a dia rahantsika mamaky eo mpitsanganana sasany a efa mitsangana fa mbola tsy hita le izy Filipiana toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo andrasako izany ao a miara mamaky aho ny anaran'ny tombosika tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady fa miezaka hiazona zay niazona ny Kristy Jesosy ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tena fa zavatra irolono atao manadino zay zavatra aoriana ka miezaka natratra zay zavatra ao eo aloha miezaka natratra ny marika aho hahazoako ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Raha fitinina dia hoe ny lasa mety filazan'ny Paoly sy filazan'ny malagasy hoe lasa tsy fanadiny fa rehefa hitanao mandreraka anao ny lasa miezaka hanadiny ao zavatra aoriana mandritry ny taona zany sika amin'izay efa natao tokony ho natao hiezahana dinoina zay lasa ahafahana miezaka hanatratra mbarika fa manatanjona ny tompo atrentsika amin'ity taona ity manatanjo isika amin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra miezaka tsy mitaretretra tsy mitaraitana amin'ny empaka tsy sanatria matahotra ny forotra lohalika fa tena miezaka anatrarana zay lokany fiantsona apetraky ny tompo ianaontsika ho voninahitra ny anarany handohalika eo aho tsy mitelo metona tahaka ny mazatra akory a inona ny mba fikasanao amin'ity taona ity inona ny ezaka tianao atao amin'ity taona ity mba tianao tratra zany tanjony zany a dia tao vavaka manginao amponao eo anatrehan'Andriamanitra zany fikasana sy fangatahana zany fa kitsara Filipiana fa Jesosy tompontsika miasa mametraka ny fikasana amponao mahatanteraka zany ho voninahitra ny anarany. Amen.